Makapalinina indray no iarabanantsika rehetra manaraka televiziona malagasy amin'ny takaiva ity ato anatin'ny fandarina mety toetry ny andro hatrany. Makasika ny toetry ny andro ary raha ohatra ka tao anatin'ny oram-balatra isika tamin'ny omaly dia omaina indray amin'ny ankapobeny ny toetry ny andro saka manderana ny nosy raha ho an'ny 3 andro manaraka ary ao anatin'izay dia ny tsotsotra malefaka ny vaovano moa no andrafitra ny mety toetry ny andro ary ny maripana ambony indrindra dia hiakatra tsikelikely aloha raha ho an'ny afovoantany manokana sy aty amin'ny andrefana sy aty avaratra andrefan'ny nosy aty. Hojerentsika amin'ny atsipiriany makasika an'izay toetry ny andro ho an'ny 3 andro manaraka izay ho andrafitsy maraina dia misy ny zavitany na ny andianjafina amin'ny ankapobeny ny vao maraina aty amin'ny avoantany amanontolo iny misy tandrifon-drahona kely ihany motsiraky ny atsimo-tsinanana sy manodidina taolany aro ary aty amin'ny maro antsetra sy antala aty any ankoatr'izay kosa dia ny masoandro mibalika no ibantoerana. Ho an'ny tolakandro kosa indray dia mbola maina amin'ny ankapobeny saika manerana ny nosy mibantoerana hatrany ny masoandro ankoatra ny aty manodidina ny ambilibesana lalava ary aty motsiraky ny atsimo-tsinanana sy taolany aro aty dia mbola misy tandrifon-drahona kely miserana hatrany. Ho an'ny maripana kosa indray dia manodidina ny 3 ka hatramin'ny 5 degré celsius ny ambony indrindra aty amin'ny faritra afovoantany izay marina ahitana fiakarany aty motsiraka atsinanana kosa dia 4 ka hatramin'ny 7 degré celsius izay maripana ambony indrindra izay raha toa ka 5 ka hatramin'ny 1 ny motsiraka andrefan'ny nosy. Mafana indrindra kosa raha ho an'ny manerana ny nosy dia 13 degré celsius mahiva tanàna Antsohihy ary Mahajanga no ahitana izay. Toetsika ny toetry ny andro ho an'ny Zoma dia mbola maina hatrany mibantoerana hatrany ny masoandro mibalika saika manerana ny nosy tandrifon-drahona miserana aty amin'ny motsiraky ny vadivavy fitinany sy atsimatsinanana ary aty amin'ny Analandrofo sy Antala aty no tazana ny Takariva izany koa dia mbola misy tandrifon-drahona hatrany aty amin'ny motsiraky ny Analalava sy Ambilobe. Ho an'ny maripana voavinavina kosa dia manodidina ny 4 ka hatramin'ny 5 degré celsius mafana indrindra aty amin'ny faritra afovoantany 13 ka hatramin'ny 20 ny motsiraka atsinanana ary 19 ka hatramin'ny 30 ny motsiraka andrefan'ny nosy 4 degré celsius mafana indrindra dia mahiva tanàna no ahitana izay. Varanantsika ho amin'ny sabotsy izay toetry ny andro izay dia misy tandrifon-drahona kely miserana ny alina aty amin'ny atany melaky mahazobongo lava sy tasy sy vakana karatra iny misy orana malefaka ihany koa ny tolakandro aty amin'ny motsiraky Maroantsetra sy Analandrofo hatrany ary dia misy tandrifon-drahona aty amin'ny manodidina ny Ambilobe aty ankoatr'izay dia mbola ny masoandro mibalika no ibantoerana. Ny maripana voavinavina ho an'ny sabotsy dia manodidina ny 4 ka hatramin'ny 19 degré celsius ny mafana indrindra aty amin'ny afovoantany ary 12 ka hatramin'ny 30 ny motsiraka atsinanan'ny nosy aty andrefana kosa dia 12 ka hatramin'ny 30 degré celsius izay maripana ambony indrindra izay mafana indrindra kosa dia 30 degré celsius hatrany aloha raha ho an'ny maheva tanàna. Makasitraka anao manaraka izay hatramin'ny farany dia manasanao manaraka indray. Hello moto.